Miarahaba-tsika iaby indray. Voalohany fanamariana ny commentaire-tsika. Ialana tsiny fa za zany tsy maharaka mamaly ny commentaire rehetrarehetra amizay video ataoko fa valiko amin'ny video foana zany ny commentaire rehefa avy jereko fa tsy de mamaly commentaire loatra zany, indrindra reo manao teny tsy voahevitra manomba de fa tsy mamaly an'ireny za. Misy tsika ny miteny hoe tokony mba sosokevitra no omenao, sosokevitra ny C11 no omenao, inona ny tokony sosokevitra avy aminao, fa ianao koa dia anisany miresaka eto amin'ny Facebook foana fa arosoy le sosokevitra. Ny tsikera, ny fanakianina zay ataoko raha ho an'olona zay mandalina tsara de fa misy sosokevitra ao anatin'ny tsikera zay ataoko sy ny fanakianako zay ataoko. Efa misy sosokevitra ao anatin'io ary zay olona mahay mandalina tsara ny zavatra resako sy mahay mihaino tsara de mahafantatra an'izany misy sosokevitra, efa misy sosokevitra ao anatin'ny tsikera sy fanakianina zay ataoko. Ary mbola sako no miteny aminareo eto fa ny zavatra ny resako rehetra teto de tsy nisy ny raha na ray aza, tsy nisy ny raha na ray aza ny zavatra ny resako rehetra teto. Ka zay fanamariana zay ho anareo miteny hoe omeo ny sosokevitra anao. Misy koa ny miteny hoe enao eny marina zany hoe eto amin'ny Facebook foana hoe dommage tsy anatoerana za, fa raha natoerana za de mety hitanareo teny amin'ny kianja ihany koa. Tsy hoe za ty manao resaka zany fa efa misy proof zany. Za mifaritra Menabe iny, Morondava iny, za ny tenako zao efa nitarika olona madinika Andalabe, napidina olona madinika Andalabe. Nisy fotoana zany tsy haiko tamin'ny 2018 angamby zay raha tsy 2017 fa napidina olona Andalabe za, olona madinika, vahoaka mahantra madinika, mahafantatra an'izany raha mbo olona Morondava rehetra. Misy stratégie ampiasaina am'le izy, misy resaka zay le teneniko, resaka psychologue no ampiasanao voalohany am'le olona taritinao aresy lahatra anazy hijotso, fa tsy tonga de hoe taritina de zavatra ray foana zany no entinao hidominena ny saina andeha ho taritinao, fa misy resaka psychologue, fantaneniko resaka psychologie no afahanao mitarika olona ary misy travail ao anatin'izay fa tsy hoe atao bodongery fotsiny le izy. Apetraka eo iny, mbola le resaka sosokevitra ihany. Ny problème ho an'ny mpanao politika malagasy, indrindra olona vaovao hiditra amin'ny setra politika na hoe manana vina hilatraka ho filoham-pirenena, de zay le niteneniko hoe na hanome sosokevitra direct aza zaho, na le olona homena le sosokevitra manana finiavana hoe andao mba ho antaniko hoe inona ny hevitra n'ity olona ty, tsy hisy mihitsiny zany, tena tsy hisy mihitsiny zany, satria voalohany hosakana voalohany de ny olona manodidina anazy zay goaikantitra politika daholy ny akamaroany. Ohatrany hitako mihitsy reo miteny resaky n'olo menimeny fahatany ty va, resaky n'olo miteniteny fahatany anatin'ny Facebook ty ato, tonga de zay ny domination ataon'le goaikantitra politika manodidina n'le olom-baovao. Eto zany zao de mba raha misy ho hanafatra hoe raha misy olona manana vina any amin'ny 2028 any olom-baovao, de za zany te hanafatra hoe aza asina goaikantitra politika, rehefa hoe zavatra vaovao zany de tokony vaovao daholy ny olona manodidina anao. Maharesy lahatra malagasy kokoa mahita olona vaovao manodidina anao. Ny problème fanaovana politika tsika malagasy, ny olona ny mpanao politika tany 1980 foana ny miodikodina ao anatin'ny sehatry politika sy fitantanana firenena jusqu'à 2023. Nefa reo foana ny tao tsy nisy ovana Madagasikara vao maika mahantra, de mbola reo foana ny odikodina hanodidina zay olona vaovao tonga eo aty amin'ny 2023. Rariny de rariny raha ohatsy tsy ho resy lahatra ny vahoaka, satria fa hitandreo hoe olona fa teo daholy anereo
nefa Madagasikara tsisy fandrosoana, tsisy fiovana, de mbola reo ihany koa no atson'ilay olom-baovao manodidina anazy aty amin'ny 2023. Normal be tsika raha ohatry tsisy fiovana le fanaovana politika eto Madagasikara. Raha mahita za ty an-tany mandroso rehefa miala amin'ny toerana ray amin'ny sehatra politika ny olona ray tsy heninao tsony iny amin'ny sehatra politika manaty tsy heny tsony. Olona hafa ndray ro hitanao vaovao voaka amin'ny manaraka ao, fa tsy maheno nanarina verimberina anatiny 5 taona anatiny 10 taona anao olona mpanao politika. Reo goaikantsa politika reo tsy mba mahatsapa teny nefa dradrana amin'ny taona 2000 amin'ny taona 2000 de ho an'ny tanora malagasy nefa dongina reo goaikantsa politika lay fanaovana politika Madagasikara, dongina reo tsy amena reo setra le tanora. Mo le olona vaovao koa ma tsy mahatakatra an'izany hoe zaho vaovao de tokony mba olona vaovao koa no entiko miaraka amiko hanisin'izay tena fiovana tena izy zay. Etsan-daniny koa ma tsy amena tsiny any koa satria zavatra roa mifampiankina le izy hoe lay tanora teraka 2000 ho antenaina hoe ho avin'ny firenena lasa ho avin'ny TikTok, Facebook ny akamaroany, fa tsy misy mifantoka am'izany hoe resaka fiainam-pirenena sy fandrosoana ao Madagasikara zany, fa any amin'ny TikTok ny mahaliana ny tanora 2000 zay nantenaintsika Madagasikara hoe ny tanora 2000 no avin'ny firenena. Ho avin'ny TikTok le tanora 2000 am'izao fa tsisy ho avin'ny firenena na aray aza. Ka zay ihany koa tsy de anomezana tsiny an'le olona sasany tsy le tanora mihitsy ny eritreretina ho avin'ny firenena ihany koa no tsy mivaky loha le firenena, fa variana amin'ny TikTok amin'ny zavatra tsy ahitambokany amin'ny zavatra tsy mampandroso ny zavatra ratsy no ataony vazaha no enarana fa tsy mba zavatra tsara lesona tsara tokony ho alahitaka ataony vazaha no enarana fa zavatra ratsy tsy ahitana. Tsy hitovy mihitsy ny vazaha manao TikTok firenena efa mandroso fa milamina izy, fa milamina ny firenena fialam-boly isa, fa tsika Madagasikara, tsika malagasy, tsika tanora malagasy firenena mahantra farahidiny erana ambony tany de zany no andanitsika andro resaky TikTok amin'ny vidéo manendrika papasosy ny vehivavy, manendrika manao jombily ny lehilahy, manendrika mamasosy. Zany ny tanora 2000 zay nantenaitsika tanora 2000 ho avin'ny firenena ho avin'ny Madagasikara. Non tsy misy zany, tsisy zany atreto, tena tsisy mihitsiny. Ka zay zany mba tiako ho afatra ho an'izay olona manana vina amin'ny 2028 hoe rehefa mba manana vina rotsaka filoham-pirenena anao olom-baovao de mba olom-baovao daholo no ataovy manodidina anao mba avesa-danja kokoa, aliana ny olona kokoa. Fa raha mbola reo goaikantsa politika tsy mahay leo politika, tsy mahay voky reo no mbola hoentinao manodidina anao de tadidio fa zéro foana ny résultat ivoaka eo. Zay momba an'igny. Misy commentaire raiky zay aho eny somary tsy feno fanajana, tsisy fahendrena ny fomba fahinony hevitra de eto koa namaliko anazy. Miteny moa izy ao anatin'ny commentaire ao hoe aza sinao resaka tsony ny resaka sy teny Ranjenasolo ny haiko sy ny miavatoro. Voalohany aloha zaho tsy voasakanao amin'ny vavako zay miteny sy ny zavatra tiako tenenina, manana droit zaho hiteny ny zavatra tiako tenenina, fa zaho tsy hanompa ohatranao ao na handeha anao resaky tsy ampahendrenao ohatranao. Tsy maintsy teneniko zany na tianao na tsy tianao ny momba ny sy teny Ranjenasolo ny haiko, satria amiko de ny projeny sy tena Ranjenasolo ny haiko no tena nahavitra atsika malagasy nampiova ny fiainan'ny Madagasikara, indrindrindra amin'ny resaka le décentralisation, indrindrindra izy hanome loha laharana ny tantsaha. Ny projet sy tena Ranjenasolo ny haiko tompoko no nantenaina, tena nantenaina hanavitra ny Madagasikara, hampisy fiovana Madagasikara, fa itsika malagasy mihitsiny no mikipy tsy mahalala ny tena hoe zao ny fiainam-pirenena, zao ny itondranam-pirenena. Itsika no misafidy zavatra tsy haiko ny miteny anazy. Ka zay ihany mahatonga anahy miteny foana any Andriamatoa sy teny Ranjenasolo ny haiko, satria
averiko foana ny projet nandrena sy tena andraison'naiky tompo koa no ahafaka atsika Madagasikara ny fahatsana sy ampisovana raha nireny zavatra ny tany rehetra reny. Ka rariny dia rariny zao raha ohatra hoe miteny azy foana satria zavatra tsara no hitako andeha ho ataona, zavatra tsara. Zaho tsy miditsy amin'ny resaky hoe teneninareo hoe izy ane ka piony Andriamatoa Antsy Rajoelina foana, tsy miditsy am'izany za ary za tsy mino an'izany mihitsiny. Tsy mino an'izany za, tsy maninona zany ataonareo hoe tsy mahina analyse politika, za tsy mino an'izany. Tsy mino an'izany velively zao fa zay gn'anakay zany hoe tiako ny projeny ary zaho miteny aminareo fa raha ohatra io Andriamatoa sy teny sy Ravalomanana io no tafaraka mitondra ny Madagasikara reo, zaho miteny aminareo fa vetivety tsika de tafarina. Ravalomanana, Andriamatoa sy teny, raha reo no tafaraka fa itsika manko indrindra tsika mpanaradian'ny tima de diso nareo mpanaradian'ny tima diso mihidy loatra anatina hevitra politika. Nareo miteny ny mapara fa fanatika, nareo mpanona maraka Ravalomanana koa fanatika koa, mitovy foana nareo sy mapara reo fa tsy mba mijery hoe bon inona ny zavatra hitambarina hivoana amin'ny hampandroso hampisovana ny eto Madagasikara. Fa mitovy foana nareo mpanoana ny tima sy mpanona mapara, aza miteny amin'ny mpanona mapara fa mitovy nareo samy fanatika. De raha vao mahita olo ava de fankalana no atao fa tsy mba hoe mba mandefa saina ohatra ny ataoko zany raha tafaraka tokoa mantsy Ravalomanana. Ekeko hoe nisy erreur nataony Ravalomanana tamin'ny fitondrany ary fa niasomeny zany. Zay ny problème atsika malagasy, raha 90% ny zavatra tsara nataon'le olona, 10% tsy nety nataony, iny no itsaratsika anazy. Zany zao defa toe-tsaina tokony mila ovatsika daholo zany zavatra zany. Ary ho anareo miteny hoe efa nahazo vola koa ty, efa voavidy vola ty fa lasa te hiaro ny fanta. Non, zaho tsy hitovy amin'ny toe-tsainareo mihitsiny. Zaho tsy hitovy amin'ny toe-tsaina. Zaho jamais mandra-pahafaty koa hankasitraky fitondrana mapara zany. Ahoana moa ny fitondrana fahitako namotiky firenena very ho tohanako ohatranareo, zaho jamais hanao zany. Ary manana zo zaho maha olo-pirenena anakay, manana droit zaho hanoana fitondrana ray na tsy hanoana fitondrana ray. Manana zo am'izany. Fa zaho tsy hitovy velively amin'ny fomba fijerinareo mihitsiny efa namotika firenena anatiny 5 taona de mbola ino andeha ololo avoko. Fa ny analyse atao koa de raha vao misy hitanareo hoe amin'ny fijeriny sasany hoe amin'ny fomba fandalinany zany fa tsy takatsy le zavatra ray de fa ino no entiny efa voavidiny mapara vola koa ty anjaranao zany fa tsy anatin'ny saiko zany. Ary zao jamais averiko foana, jamais hankasitraky fitondrana mapara zao lehilahy hitanareo zao. Ary ananako zo zany amin'ny maha olo-pirenena anakay, manandro ohatra n'olona rehetra mankasitraky sy mankasitraky zao zay. Ka eto zany de mahaveriko farany le resaka alohan'ny maranako anazy, ny tsikera ataoko sy ny fanehoan-kevitra ataoko, fanekanina ataoko de fa misy vahaolana sosokevitra ao anatiny fa lay olona sasany mihitsy ny tsy mahay mihaino, tsy mahay mandalina. Fa raha vao hitany hoe vokiana zay ho anay influenceur, tena influenceur, vrai influenceur zany tsy voatery hoe handoka anareo foana. Fa raha fa misy erreur ataonareo ao mizavatra tsy mety de tsy maintsy tenenina anareo anatin'izay. Ny vrai influenceur de tsy mitanila mihitsy na miresaka fanehoan-kevitra fa na de olona na antokon'olona na antoko politika tohanany azy nefa misy zavatra tokony tsikiraina ho arenina dia tenenina. Fa zany de fa nisany toe-tsaina tsy mampandroso atsika malagasy, na hita fa misy lalany diso ao misy stratégie tsy mety ao de bravo foana, de reny vokany regny ananaty lavaka foana sady zéro foana ny résultat. Azonareo ngamba tiky tenenina.